Tao anatin'ny fotoam-bita izay notanterahany filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nanambarany fa tena tsy azo ialana ny fantsiana ny lalàna amin'ny feno fokontany eto Madagasikara. Iakinan'ny fampandrosoana tokoa mantsy ny eny amin'ny fokontany ho hiatrany ny fanazavana nentin'ny filoha toy izao izay fotoam-bita nataony Voatsela Korzay. Tsy azo hidivirana intsony ny fanavaozana eny fotony amgorana an'izao savorivorim-piarahamonina rehetra zao. Zay no nalazako nandritra ny fionako tamin'ny mpanao gazety fa tsy maintsy omena fahefana tandrify azy ny fokontany. Betsaka ny fanontaniana sy fangataham-panazavana voaraiky momba an'io ka izany no mahatonga iresaka an'io aminao androany. Asoan'ny firenena zany ary ho an'ny vahoaka malagasy no nilazako zany. Eny amin'ny fokontany mantsy no misy ny disadisa rehetra. Raha mandinika tsara isika, eny no misy ny tsy fandriam-pahalemana, eny no misy ny fitsaram-bahoaka, eny no misy ny tsy fankazoana ara-piarahamonina, eny no misy ny mpangalatra tany sy ny sisa sy ny sisa. Saingy rava ny trano tsy misy avaratra zay tsy mahalenky alofana satria lasa samy makao azy ka tsy mifamonjy intsony raha sendra misy mahazo ny hafa. Anara-tsy very sisy zany hoe fivorombepokon'olona fa tsy matapakahatra. Mitaraina ny malagasy fa lavitra andrina sanatria adin'ny fanjakana. Mila fandaminana eny fotony zany ao anatin'ny famerenana ny soatoavina sy ny fampihavanana ny malagasy amin'ny tantarany, amin'ny taniny, amin'ny tontolo iainany mba ho tompona anakitra feno izy fa tsy ho mpitazana fotsiny. Fahefana tandrify azy no tsy maintsy omena ny fokontany ahatanteraka an'izany. Aiza ve ka dia singa taratasy anankiray aza tsy misy eny amin'ny fokontany momba ny fananantany kanefa eo amin'ny fokontany ny tany ary lalovana isan'andro eo. Miparitaka ny valanaretina natrehana ny pesta farany teo satria miandry baiko midina avy any amin'ny komuna ny fokontany vao manadio tanàna nefa tokony ho andraikiny zany. Na io lalam-panorenana iadikevitra io aza tsy rary ny ve raha miaingen'ny fotony fandiniana azy fa tsy ny mpanao politika irery no manome ny heviny isan'andro eto. Tsy ho lany andro ampisikirana intsony isika ka tokony hirosoana ny fanapahan-kevitra amin'ny fanavaozana ny lalàna rehetra momba ny fokontany. Nahodikodina teto foana io lalàna io antaonany maro, na ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2020 zany, na ny lalàna 2020 tsipika 320 mife ny solontenam-panjakana satria napetraka ho solontenam-panjakana ny sefo fokontany. Zany dia tsy nanome mihitsy ny sata-pahefana ho an'ny fokontany satria lasa ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny distrika no mife azy. Ao anatin'io lalam-panorenana ankehitriny io dia tsy rafitra demokratika mihitsy zany hoe fokontany zany fa ny komuna sy ny faritra ary ny faritany no omena fahefana any amin'ny andininy fahatelo kanefa ny fokontany no manakaiky ny mponina indrindra. Ny tenako dia ivonina iroso amin'ny fanavaozan-tanteraka ny fitantanana miainga eny fotony any amin'ny biraom-pokotany miisa 8 arivo sy 1 alina mahery kely no tokony hiainga ny fandaminana rehetra.